Maristops Madagasikara no resantsika manomboka eto tafiditra ihany ao anatin'ny fahasalamany ny vehivavy fa amin'ity indray mitoraka dia lehilahy no hitondrantsika mikasika ny fahasalamany ny vehivavy zany ka lehilahy ohatra ny tena enzana be indray zany fa Maristops moa zany anisan'ny tanjona dia mitondra fitsikina mitondra tsika ho an'ny indrindra moa zany ny vehivavy zay ny tena tanjona resaka féminin life tsika teo ao anatin'izay daholo le hoe mahavehivavy sy ny lamaody sy ny rehetrarehetra dia ao anatin'le fahasalamana zany dia zay ny isan'ny tanjona Maristops hitondra tsikitsiky ho an'ny vehivavy satria mahitatsika ihany le vehivavy le misaringotra zaza ato mibaby ato anary miantso le tady apita tampoka dia efa olona tsy fantatra hoe mbola 3 taona efa tena misy antitra be tsy mahavita volo sy rehetrarehetra dia zay zavatra zay no antom-pisi Maristops eto Madagasikara hitondra tsika fa zolo iza i Maristops i Maristops zany aloha tsy Marie Virgine fa i Maristops zany vehivavy vehivavy anglisy mahay miteny amerikana koa zany satria anglisy dia Maristops eo indrindra le natonga anazy satria nahita izy zany hoe be dia be any Angleterre le vehivavy izay miteraka nefany efa tsy tehiteraka itsony fa sahirana zany mitaizany le eto nefa ny ato tonga ihany fa le zany normal be aloha izy rehefa afaka mijany tao anatin'izay vehivavy tsy tehiteraka tsony zay ve ny mpanjaka vavy sa zay aloha tsy fantatro fa sarotra be zany nandefa afatra ihany aloha zany Maristops fa hafa fa tsy dokotera izy fa dia mpandinika fotsiny dia nanangana trano izy nanofa trano hoe ato dia zay tehany elanelana zany hoe le izy safidy inao zany meny safidy mihitsy zay moa mahatonga hoe Maristops anatin'le prochos manome safidy hoe mbola hiteraka ianao sa hitsahatra kely sa tena hijanona mandrakizay sa dia zay safidy zay zany mba tiany hoe ampitaina vehivavy hoe ianao nge ka manana safidy fa tsy hoe isaky ny te amely le lehilahy dia mibotsina ny kibo dia miteraka dia mamely le lehilahy dia mibotsina ny kibo fa afaka manao safidy ny hoe eto makatsirony fotsiny fa tsy mibotsina ny kiboko dia zay no nakafany an'le tsy mahavizahany resatsika ary tany anaty rano izy teo fa mafina mihitsy ange zay teny zay hoe tokony manatsafidy ary manao anazo anatsafidy zay indrindra dia teraka teo le izy dia io le brao le nosokafany nanaovany izy io moa zany hatramin'izao io mibrao ny Maristops any Londres mbola velona mitsangana tsara dia nitariny le eritreriny dia firenena 7 zany zao no misy amin'ny Maristops maneran-tany anisan'ny Madagasikara moa zany zao 5 taona zay izy nisy 7 taona nisy ny Maristops fa 5 taona tamin'ity zany ny eto Madagasikara fa nisy fotoana Maristops ohatrany somary fahity ohatrany nanakato trano misy fotoana moa zany satria izy io miankina amin'ny famatsim-boly entsika angamba zao tatoato hoe Donald Trump izy moa zany anatin'le hoe izy ndray le hoe pro life ny zany le hoe fiainana zany hoe zay teraka eo dia ekena daholo miteraha problème ane ny olona tsy milliardaire oatra anazy daholo ka hoe afaka mamelona zay tonga eo ndrindrindrindra allo iverenantsika le resaka famatsim-bola rehefa avy eo eny fa nytiako resahana kely aloha zavatra anankiray manitsidika ansaiko dia zao hoe Maristops ave fandrindram-piterahana ve le resaka sa fanabeazana izany inona ny mahasamihafa an'ireo anakory reo maromaro ny voambolana azo ampiasaina raha ho an'ny tanora zany zay dia miresaka kokoa hoe fomba isoroana ny voaka loloatra na tsy irina sa ho an'ny tsy irina koa afaka ampiasaina ny tanora fa afaka ampiasaina ho an'ny olefa niteraka ihany koa dia misy koa le hoe oka aloha dia avadiky ny olona izy dia lasa olona koray fa ninona ilazana azy na fanabeazana izana na fomba fandrindram-piterahana na fomba isoroana ny voaka loloatra na voaka tsirina dia zany rehetrarehetra zany eo ambadika zany misy fitaovana na fomba tokony ampiasainao ahafahanao mametraka an'le safidinao fotsiny ohatra hoe tanoranao efa tafiditra anatin'ny firaisana ranofo nefa anao mbola te hianatra mbola manana tetikasa maromaro dia hoe tsy te ho hitondra voaka dia mampiasa fomba zany ianao pile tsirona marobe le izy dia ohatr'izay koa hoe efa manambady ianao dia nefa mba tianao anelanelanina fa ohatr'izay dia misafidy zay fomba misy fomba maro zany voalohany zay koa ny tanjon'le izy zany dia zao hoe
tsy ho lasa vesatra ho anao lay fiterahana rehefa avy eo tena irinao tena hoe tanteraka le izy safidinao mihitsy hoe te hiteraka mitindra mitoraka ty de zay mihitsy ary zay mahatonga te ny hiteraka raha tsy afaka 10 taona zay mahatonga ny teny faneva Maristops hoe zaza ny irina saina Saina milamina andao miaraka amin'ny tentsika zaza ny irina saina milamina Iaho zany neverako an'le Maristope le miteraka fo mari de Maristope. nefa ke Marie Virginie zay ny tena Zay olona le le précision tany am-boalohany teo. raha resaka lehilahy indray io zany de lasa hoe Joseph Stops raha tsy diso a ny Maristops Madagasikara Maristops Madagasikara le izy moa zany safidy hoe natao hoe tena hoe vehivavy ny tena ansana tamin'ny voalohany fa tokony tsy adinontsika fa ny lehilahy koa de manatsafidy ny tsy hiteraka intsony ohatra de manao ny atao hoe vasectomie izay mbola mampitahotra ntsika malagasy ny tena mampitahotra amin'ino zany de le fahatanjahana sy hery eo ampanaovana firaisana ranofo Zay tsy so de miova. very miaraka amin'iny ara ny tanjako ka le didipotrany hoe terena ianao hoe tsy nanontaniana fa natao fa ty le Fampifoana. safody le safidy le safidy le safidy mihitsy de matahotra ianao hoe fa tsy haiko Asa raha matahotra tsikaritra zany. eo fa rehefa miresaka fahasalaman'ny vehivavy dia ny lehilahy no miteny rehefa ny fahasalaman'ny lehilahy de ny vehivavy no miteny magnifika mihitsy le fandarana mifameno mety mihitsy tsara zany ny le izy tena genre mety be. am'izay ia mandeha de mandeha ny fotoana tovy fa tokony antanina angambany ny vehivavy satria tsy ny vehivavy ihany ozy izy a satria Lehilahy. be da be koa ny lehilahy tsy manaiky anaovan'ny Zay, vehivavy be vadiny zay. an'izay ndao ary entano ny araha antony zany tsy zahay fantatra telo am'rahalahy Ia. de avy eo ndao tsika manentana. hifanentana ndao ary fanentana aprisika sy anohana ireo vehivavy izay te hiroso amin'ny fomba fandrapiterahana mba ahafahana mahazo tsika eo amin'ny fiainana satria hoe mahazo tsiro aussi azo tsiro mihitsy izy satria rehefa tena mandangy atsika nefa izy resy lahatra de manao parsi ozy izy le fomba fiteny any manao parsi any izy any ambadika any satria izy any ny baby an'le zaza sy taritarika sy mafandelon'ireo zaza be lehibe reo a de aloha mba toanatsika izy fa tsy de hoe le fafinaretana fotsiny fa zay le hoe mba milamitsaina zany Fa- tsika miaraka aminy rehefa manoana le vehivavy aha de mila toanany ihany koa nefa Maristops Ie. iverenana kely le resaka Ia. Famatsim-bola. famatsim-bola fa ohatrany lasa mampitantaina analy izy Ie. satria za zany zao rehefa avy eo tonga de hoany amin'ny Maristops zany zao rehefa avy eo ye tonga vasoa PME tonga vasoa ilaina mihitsy zany zay famatsim-bola zay a satria Maristops mandray anjara amin'le tanjona 2020 roapolo ny ministère ny fahasalamana eto Madagasikara izay misy tanjona zany hoe reto nisan'ny olona tratraritsika amin'ny olona mampiasa fandrapiterahana ary Maristops mitondra ny anjara birikany satria ireo mampiasa ny fomba moderne moa zany manomboka eo amin'le lavitrezaka implant de vasectomie ligature ny valo amin'ny telopolo isan-jaton'ireo tamin'ny herintaona de Maristops nanome azy zany hoe fa ho atsasaka mamaipoana ve ny nanaovana an'izay sa Maristops zany amin'ny faritra roa amby roapolo manerana ny nosy any amin'ny tsy taka lavitra tsisy lavitra be de manao maimaimpona ho an'ny mo fa amin'ny ville izy de manana le centre Maristops ohatra hoe Varado izay misy sarany aloha tsy de lafo fa ny vola raisinay amin'ireny tompoko no ampiasainay a andefasana ny l'équipe any ambanivohitra azahoany any maimaim-poana satria sahirana le olona ka anisan'ny fanampianao Maristops zany a ny fahatongavanao mitsapitena ny Maristops satria vola azonay aminareo de ampiasainay ho an'ny malagasy sahirana ihany satria fantatsika fa any ambanivohitra any no tsy ampy fahalalana sy maro anaka be na eto arange tena mbola be da be le olona matahotra amin'le resaka fanabeazanaizana de ny tena olana eto koa zany a le tanora izay isorana ministère ny fahasalamana fa efa mandroso ihany a fa raha vao latsaky ny 12 taona zany ny tanora de mila fankataovana avy amin'ny ray aman-dreny vao avy mahazo manao fomba fandrindram-piterahana na fomba isoroana voaka tsirina nefa fatatsika de raha malala fa maro dia maro ireo tovovavy izay efa miroso amin'ny firaisana ranofo tsy nitovavy alohan'ny 12 taona folo taona nefa izy reny mbola mianatra mbola de mila n'le maninana hoe tovolahy mety ho tovavy sy tovavy de mananteny zay zany fa ivoaka tsy hoe le lalàna hoe meo safidy avelao isafidy le ankizy a de afaka manao an'le fomba zany fanampiasana hoe zany mila autorisation parentale zany am'izao am'izao zay mahatonga tokony le tokony foanany zany zavatra zany raha iza fotsiny tamin'le olona nomena fanabeazanaizany tamin'ny herintaona no latsaky ny 20 taona satria tsy maintsy mitondra ray aman-dreny zany hoe Sarotra nefa be manahirana ihany hoe za ve efa manao firaisana ranofo nefa sady resy lahatra anitsy hoe tokony mampiasa de ozy izy le mamana hoe ino zany firaisana ranofo
ny sosikevitra fotsiny angamba sy torohevitra ozy izy a hoe ho an'ny tanora satria matetika tsy de hoe io moa le hoe rapport sexuel régulier tsy ohatry ny olona efa manambadika hoe matamidi soir ny MMS ny sy ny ohatran'izany fa ny tsara indrindra aloha raha za manokana amin'ny mahadokotera anahy sy amin'ny mahareny anahy koa anjo izy a hoe kapoty satria io no miaro amin'ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo sady miaro amin'ny voaka no mba tsy de tsy idirana zavatra chimique fa izay aloha zany a de mametraka foana n'ilay safidy fa torohevitra satria tsy kapoty iriany no safidy mandeha ihany de indray mandeha ihany ampiasaina fa tsy dobla fasy izy io faranako am'izay ngamba nafinaritra ferahana fa efa menomenina be mihitsy ny amin'ny département commercial satria efa misy pub tokambarotra tokony efa andeha efa ela be efa miandry misaotra ny rina sy l'équipe ny magnifique misaotra ndao arany tokambarotra